Salama daholo tsika rehetra. Akory vary manonona ny mbola tsara, akory aby atsika zahay. Nasambarana kely ty a. Miala tsiny fa somary mena maso kely azony variana tamina match ana tennis teo, ary tsy afenina fa tena hoe tsy hoe manao sacrifice fa rehefa manao an'itony zavatra itony, misafidy manao an'itony zavatra itony a dia be dia be ihany ny zavatra foina matetika, ohatran'izany ny zavatra mahafinaritra rehetra. Mahafinaritra ahy ny mijery tenisy, mahafinaritra ahy ny mijery match ana foty, mahafinaritra anahy mijery haiady amin'ny télé, mahafinaritra anahy mijery reportage, documentaire. Rehefa lahady ohatran'izao izy tena feno ny c'est à huit ohatran'izany. De rehefa manao an'itony de mila manao tsy hoe sacrifice aho fa afoina ny mahafinaritra satria fantatra fa mizara fahasoavantsika eto amin'ity fandaharana ity. Zao fananiana natao amin'ny valora mihitsy ny fandaharantsika androany satria tsy hoe ny hifaninana amin'ilay ankiray, ny hifaninana amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina na taky ny ahoana, fa ahafahantsika koa mandrefy ny tsika zany hoe tena tiantsika marina ve ny tsika sa tsia. Satria ny zavatra resaka sy fanaoko amin'ny olona de zao hoe ary vao nisy fivoriana tamin'ny Alarobia, tamin'ny Alakamisy, dia nasaina nanatrika an'io fivoriana io ary nasaina nandray anjara fitenenana. Rehefa tao anatin'io fivoriana io a de zavatra anjara fitenenana nondraisiko dia feheziko amin'ny teny anankiray ohatran'izao hoe ny tena olana io zany tsy fivoriana malagasy malgaso fa fanaovana sehatra fanaovana échange ahafahana manao fanadihadiana momba ny resaka faits politiques, faits sociaux, économiques et politiques africains zany. Jerena ny dinamika, inona ny zavatra mety azo antisipena, inona ny zavatra mety azo apetraka eo amin'ny indroa isan-taona eo no misy an'io, zany hoe isaky ny enim-bolana fa afaka manao travail en cellule indray mandeha isaky ny 3 volana. De ny anjara fitenenana ndraisiko de feheziko takan'izao satria nisy vraiment hoe tena large partie zany ny andraikitra noresahana momba ny CAN Madagasikara. Ary tao anatin'izany fivoriana zany de nisy olona anankiroa tena nandeha tany Madagasikara 2 volana alohan'ny nahatongavan'ny président Emmanuel Macron tany Madagasikara. Azo manontany amiko hoe inona statut an'ireo olon'ireo na iza ireo olon'ireo fa tsy autorisé hiteny an'izany. Ny zavatra tena hitan'ireo olon'ireo dia ny corruption, ny autoritarisme, ny centralisme sur toutes ses formes, ary ny abus sy ny faneritenena, oppression sy ny karazana. Efa tsy resahana intsony ny hoe fahantrana satria apparemment gasy koa araky ny tenin'le ranamana anankiray zay hoe ils se plaisent dans la pauvreté parce que arrive, on se demande aussi, le vendredi soir eny an-dalana eny ianao amin'ny capitale zany na tany amin'ny province zay sendra nandalovanay dia revo be.
Ary raha misy zavatra tena mandeha ao Madagasikara, eo no ahitanao hoe tsy lainga zany le izy de ny hoe ny fivarotana hena am'tsaky, varobarotra eny an-dàlana eny formel na informel, ny fisotroana baran-dalambe am'tômôbila na anaty tômôbila na ivelan'ny tômôbila na eny amin'ny toerana zay non autorisé fa autorisé, de mampagaga ny olona le izy zany. Ny fanaovana politika malagasy tena complètement hoe muselé-n'ny fanjakana ny média. Quelle que soit leur forme zany, na audio io na visuel io na écrit io zany, na presse écrite io zany, de zay zany hitan'ny olona hoe misy an'izay. Fa za rehefa nandray rehefa miresaka ohatr'izany manko de tsy de fanao loatra no manamafy na hoe manara-drenirano fotsiny amy zavatra tenenin'ny olona. Ary zay mahatonga an'le hoe le resaka au niveau fa tsy hoe ty rehetrarehetra ty no antsoina amy zavatra ohatr'izany. De teo no nahatonga an'le intervention-ko plutôt any am'le zavatra anakiroa. Am'zavatra anakiroa, ray voalohany indrindra de zao: isika zany tsy conscient mihitsy isika malagasy hoe am'zay zavatra rehetra ataontsika, am'zay zavatra rehetra ataontsika, hay angambany ankoatran'ny hoe ny asa any am-piasana, iny misy direction. Fa raha hoe zavatra hoe momba ny firenena zany, hampandroso firenena, de tena mba mametraka fanontaniana ve ry Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany hoe tena hitondrany amy fampandrosoana ve ty zavatra ataoko ty? Tena ho avy ahoany amy fampandrosoana ve ty zavatra ataoko ty? Ohatran'ny toa tsy de mametraka fanontaniana an'izany hoy aho le malagasy, ary tsy mipetraka akory ny ady hevitra am'izany. Zay ny côté amy fitondrana ho aho. Ny aty amy mpanohitra indray dia manontany tena ho aho hoe le mpanohatra ve de tena manontany tena hoe ity zavatra ataoko ty ve de tonga any amin'ny le chemin que je suis en train du moins l'entreprise que je suis en train d'entreprendre, sinon l'action ou les actions qu'on est en train d'entreprendre, mène-t-il ou mèneront-ils, ou mène-t-elle ou mèneront-elles any amin'ny hoe nizaniza opposition eto ambonin'ny tany, tsy fady miteny an'izany, tsy maintsy mieritreritra ny onganan'le fanjakana manelingelina azy ho tonga amy fitondrana. Indrindraindrindra le fitondrana bokabokan'ny zavatra tsy mety ataony. Raha misy ho araky ny teneniko efa hatram'izay efa ela, fitondrana mora ongana indrindra satria ce ne sont pas les motifs qui manquent, ce ne sont pas les frustrés qui manquent, ce ne sont pas les gens qui sont en colère qui manquent, mais il manque quelqu'un qui ose, non seulement qui ose, mais en plus manana bonne vision. Zany hoe vision rassembleur, vision atokisan'ny olona, lui-même, la personne ou elle-même. Hananan'ny olona toky amy fitondrantenany, amin'ny expérience politikany. De eo no mipetraka amy fanontaniana hoe atao am'le mpanohatra zany hoe ity zavatra ataoko ty ve efa mba nametraka fanontaniana an'izany ve nareo? Alohan'ny anaovana zavatra isaky ny manao zavatra hoe
Zalahy, ty zavatra ataontsika ty ve tonga any amin'ny fahatongavana hoe mahongana ny andro Rajoelina? Tsy fady miteny an'izany a, tena teneniko anareo zany tsy fady miteny an'izany satria zany no anatin'ny eritreritrin'ny mpanoratra ny fanjakana. Izahay mpanao gazety no mety tsy afaka miteny an'izany satria noho ny antony maro samihafa, fa miteny noho ny fanadihadiana hoe izany ny eritreritrin'ny olona ao anatin'ny opposition na aiza misy anazy eto ambonin'ny tany. De mipetraka ve le fanontaniana hoe ty zavatra ataoko ty ve? Est-ce que ça pourrait mener vers la victoire, vers l'estocade finale, na l'estocade fatale? Alohan'ny ipetrahan'izay fanontaniana zay sy hamanina an'izay fanontaniana zay de tsy maintsy jerena ny parametra maromaro. Parametra maromaro. Ny environnement politique, ny contexte politique. Ianao par rapport am'izany rehetrarehetra zany, ahoana ianao? Produit mora amidy ianao sa sarotra amidy? Sasany efa hita zao produit sarotra amidy de mbola mi-insista ihany manao an'le politika. Vao mainka manimba an'le politika, vao mainka manimba an'le zavatra tian'ny vahoaka apetraka. Efa tsy tafa fa mi-insista ihany. De tsy mamitsara tena hoe sao de tokony mba izao kosa nanaovana an'ity na izao. Tsy mipetraka le fanontaniana hoe ity zavatra ataoko ty ve hitondra any amin'ny ity tanjony ity. De rehefa mipetraka zay fanontaniana zay de mipetraka ho azy ny feuille de route hoe zao zany ny zavatra ataoko ato de ato fa tsy minavigue à vue. Rehefa misy zavatra tsy mety ataon'le fitondram-panjakana de vao mijapy daholo. Azo atao koa ny miprovoquer an'le fitondram-panjakana hanao zavatra tsy mety. De fa andrasana ho ato fotsiny izy. Tonga am'le stade teneniko hoe manao izy maty, tsy manao izy maty. Zao mangataka amin'ny andriamatoa andry Rajoelina hoe aleo za mba hanao interview aminao. Za mpanao gazety ve hanao interview aminao na hanao débat aminao. Za mpanao gazety ve ny tedavy mety aminao sa za opérateur économique tany Madagasikara, sa za investigateur sa za izy zay tiany. De zao teneniko anareo manaiky an'izay demandeko zay andry Rajoelina maty dans ce sens potika izy politiquement satria ninona zavatra hitranga eo. De tsy maintsy potika andry Rajoelina satria fantako hatrany amin'ny aty friction momba azy. De tsy ho sa izy, tsy manao izy maty ihany koa, potika ihany koa izy politiquement hoe tena nidefy an'le ry fa tsy sa. Ary rehefa ohatra izy sakatra tena mipite an'le ry. Hitanareo am'izay ohatran'izay izy hoe mipetraka zany le misy zavatra atao zany de na mametraka tongotra hoe inviteny ihany na ry. En quoi cela puisse me concerner par rapport à mes objectifs? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que j'ai organisé ça depuis au moins 1 mois, 2 mois, j'ai pensé à ça? Est-ce que ça fait partie de des étapes que je dois passer? Mipetraka amin'ny fanontaniana ary ny mpanao politika manana notoriété, manana autodiscipline, manana rigueur. De tsy maintsy mametraka an'izay hoe ato tsy azoko ametrahana tongotra, tsy makaria. Principe anankiray tena teneniko anareo foana hoe raha vao ny mpanao politika no mandeha manaton'olona efa vita izy zay. Aza mieritreritra mihitsy hoe ianao no mahavita, lalaovin'ny olona koa ny jeu. Fa raha ny mpanao politika no tedaviny vahoaka, izy zay le olona. Donc soyez rare. Soyez rare. Fa zao rehefa tonga le rendez-vous am'le vahoaka aho araky ny teneniko foana isan'andro isan'andro
Vous ne devez pas rater ce rendez-vous-là. Vous rateriez ce rendez-vous, vous êtes fini. Io mahatonga an'le hoe ianona tsy possible loatra ny iverina. Ho an'le rangahy zay moa zany de tedavina hidina niveau mitovy azy. Fa niresaka tamiko teto izy tamin'ny Facebook, fa niteneko izy hoe olona taonanao tsy ho tafa mihitsy. Ary mbola veriko zany am'izao, zany ndray nienjehany amin'ny Facebook, mitady angambany izy hoe hamaly azy ohatran'ny mampiomehy fotsiny fa tsy voalohany aloha tokony hiseo tava raha masakisaky manao olona zany. Raha izay en agit pas en foule. Ka ny tiako atongavana zany de zao hoe ny zavatra atao rehetra amin'ny zany hoe fandraisana anjara amina zavatra anankiray amin'ny firenena de tsy maintsy fantarina hoe inona no mety ho résultat an'ity zavatra ity, inona mety ho conséquence an'ity à terme ou à long terme. Zao am'izao fotoana zao de misy asa tany amin'ny taona 10 sy 20 tany na efa nisy olona niresaka an'zany mamy Ravatomangy zany na tsy. Asa na nisy olona tany amin'ny taona tamin'ny andron'izany professeur Albert Zafy zany de efa nisy miteny hoe misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao. Tapitapiko am'izao fotoana zao misy miteny hoe izy hono miteny sy le colonel nahasaky an'ny Indy mamy Ravatomanga voalohany. Gaga ihany ianao hoe tena mba loza zany ary ny fitoriana ataon'ngy Ravatomanga ty zany de ohatrany hoe tsy fantatra hoe inona ny any. Io tsy hoe miady voalohany na hoe ahoana fa mba jerena ihany le zavatra tenenina sy ny zavatra atao satria manjary sao de lazain'olona ohatrany hoe voatavy koa fa en toute amitié ny tenenako an'izany fa tsy hoe adversité. Fa bon félicitations aloha amin'ny zavatra nataonareo zany raha zay ny fomba ilazana azy. Bon, zay zany hoe tiako apetraka le zavatra hoe ny ianareo mpanohatra mba fantaro re le zavatra ataonareo hoe ity zavatra ity no ataoko de tonga ary ity. Ny tena olana manko rehefa miresaka amin'reto le mpanao politika malagasy reto zany de zao foana na valin-dehilahy. Aza taitra ianao e, aza taitra ianao. Niza efa fantatro, efa zao le ketrika mbola tsy mivoaka ary ananina ary de efa fantatro le rono. Ohatra fotsiny zao teneniko anareo, rehefa nandalo ngy Emmanuel Macron dia nangataka fihaonana ny opposition malagasy. De gaga be aho hoe ahoana ary zany. De aloha zany le principe anankiray teneniko anareo raha avy ianao no misollicité hoa zany hoe mangataka de soumis ianao zay à des règles, à certaines règles teneniko io, les conditions apetraky le olona angatanao. Mba mivola anie sa tena mba ohatrohatran'izay. Rapitso lahy meko fa calme lahy. Tsy afaka miteny ianao fa de rapitso anao zany. Nahatongava aty zao de zao. Tsy afaka mandahy ianao na misy fotoana toy ny inona raha tsy maintsy makany zao de zao. Ohatran'izay le forme zany. Rehefa mangataka ianao de ny olona no mibaiko sy mametraka ny condition. De nangataka ny opposition hoe ihaona amin'ny andriamatoa Emmanuel Macron. Mivaly izy io avy any amin'ny Élysée de hoe ohatran'izao ny condition, ianona no mandray anareo. Tsy niraisiny andriamatoa Emmanuel Macron fa directrice Afrique miasa amboky Edouard nandray anjareo. Nefa misy am'ireo olona reo manana statut na chef d'État, ancien chef d'État. Na ny partiany ary, rehefa hoe tsy teo zany zareo. De zao lazaiko anareo. Za tsy manambany Andriamatoa, fataoko tsara izy Emmanuel Blattman. Ary manana ny compétence izy satria ancienne ambassadrice raha tsy diso tany Nigeria. Tsy manambany azy fa zao
rehefa ianao zany tokony tonga de mahafantatra hoe ça aurait été mieux stratégiquement d'attendre tranquillement dans son coin et zay manko le tsy mahary-pery et prendre le temps qu'on m'a mis fa inévitablement tsy maintsy manasa ny opposition ny fitondrana frantsay za tsy miteny Andriamatoa Emmanuel Macron fa mpijery lavitra mpanao fanadihadiana lavitra ao anatin'izany hoe fanjakana frantsay amin'ny renseignement généraux zany ny mpanao ny olona formule ny stratégie globale tsy azonao atao mihitsy négliger pour le cas de Madagascar qui risquerait de péter na péter à tout moment zava-doux à tout moment raha misy zany ka tena hoe sarotra ny mieritreritra hoe aritry ty fitondrany ty na ho mandrakizay ty fitondrany ty na rapitsy ty de midoboka anisan'ny sarotra indrindra Madagascar zay analyse zay zany tokony ho fantatry rehetra mpanao politika rehetra à tout moment ny atiry le riz vitatsika e satria rehetra sasatry ny manao tataka de miandry tokony miandry natao ary rehefa miandry de tonga ny hoe ahoana fa raisin'ny fitondrana nareo am'izay fotoan'zay afaka mametraka condition hoe zay tsy ho any am'izany raha tsy ny filoham-pirenena nafarafaratsiny olona rahana minisitra amin'nena aminay fa zao ianao no nangataka de rahana directeur any nandray anao on va dire directeur général on a bien noté on vous a entendu merci au revoir oui misy olona invité ao anatin'izany de tonga de lolona tena raha zany kosa tsy mety amiko raha zany kosa tsy mety amiko tsy afaky nohany tonga de niova ny format fomba nandraisana an'le olona niova ny format zany hoe ianao zany rehefa manao raisonnement ana apondra de apondra ianao zany hoe ty zavatra ataoko ty ve mitondra mankany amin'ny azahoako ny Emmanuel Macron iresaka amiko raha izany mangataka fa maninona tsy miandry tranquillement nesitsika satria izy agissent dispersé de manière dispersée tsisy vision commune samy miatra samy kadadradao le za akaiky la France tonga aveo nefa samy milahatra miara-mipetraka samy'ny apondra ihany tanareo am'izany fa tsy eto zany tsy misorony ty fandarany ty hoe satria mpitondra tsy ideana de mpitondra foana ny asiny non misy tsy mety koa ataotsika mpanohatra zao ary zany rehefa miteny atsika faut qu'on agisse de manière commune rassemblée solidaire faut trouver un autre leader quitte à le créer parce que l'acteur n'est plus à la hauteur voilà le izy zany ka bon midira atsika am'izay zavatra zay manko de hoe am'izao fotoana zao misy zavatra mitranga saika ataoko zao le prison enfer et business zava-doza koa manko ny zavatra mitranga ao tena zava-doza mitranga ao anatin'io prison malagasy io ary tena hoe tena zavatra tsy eritreretiny saitsika fa ataotsika fandarana manaraka iny fa ty resaka politika ty no tena resahantsika noany teneniko anareo fotsiny hoe nareny pénitentiaire reny zany mametaveta vehivavy giatra nataondrana fa nararotana ao anatin'io figadrana io misy olona mivelona amy business
anatin'ny figadrana io efa misy olona tsy ao anatin'io an-tany moro io tsony fa manana trano ao izy de mipetraka ao amin'le trano ianao de manofy ianao mpanao politika haute personnalité politique ianao ambadiky zany. Tamin'ny herinandro zao, tamin'iny herinandro, tamin'ity herinandro ity moa zany, nisy fikomiana nataona mpanao kidnapping mba tsy hanonako ny anarany eny indrindreo l'équipe Stéphanie. Nisy ihany koa tao évasion avy eny Anosy tsy hita le olona efatra dimy maty ao presque par mois. Bon, verenantsika amin'ny manaraka iny. Misy zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Nga colonel Patrick. En temps normal zany a, averiko any, en temps normal dia on doit applaudir et féliciter ny zavatra ataon'ny colonel. Ary en temps normal koa dia tokony hoe miadmirer an'le courageny isika menakavy. Fa misy zavatra ihany zay ity fandarany ity, mialatsiny atoko, mialatsiny atoko, mialatsiny a miala fondro a. Misy zavatra ihany tokony ho hita sy jerena ao anatin'ity fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Lazaiko aminareo aloha zany de zao, efa fissuré io. Sasany miritona an'izy makaty, sasany miritona an'izy makary, sasany makary, fa manomboka rovidrovitra zany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao. Ary indrindraindrindra mialatsiny a, tena mialatsiny i Andry. Za fa mipromettre anao fa tsy hiresaka momba ny madamanao mihitsy. Tena mialatsiny i Andry fa tena efa mipromettre anao, efa tena mandainga anao raha tsy mifampiresaka tsika mianaka. Satria ninona mitranga de anao raisiko ohatran'izany koa. Akany hoe mamy Ravatomanga ninona mitranga avy anay foana izy. Vao tamin'ity herinandro ity nalevina ny zobaviko, tena misaotra ny aingo sy mamy Ravatomanga mihitsy a, fa tena nanao izy. Tena nanao izy ary nampisehony mihitsy ny atao hoe fitiavana amin'ny tantiny Claire. Tena isaorako era-po era-tsaina eto. Ragago nareo amin'izany, faly ny sasany amin'izany de faly tsy faly izy, tsy faly mibotsina satria ninona lazaina de mpiavana zay. Fa ny raharaham-pirenena tsy mahampiavana anay. Aleo zay azafy. Ka izao rehefa dinihana zany le zavatra mitranga de rotodrotika, mipotika avy ao anatiny le fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Jerenao ny zavatra mitranga. Ianona manenjika ny anina, de ianona koa manenjika ny anina. Arbaina, malasabotsy izy zany. De Gozan quartier-ako zany. Tsy mirehareha fa miteny anareo hoe tanànako zany. Ananako olona maromaro any. Ary manana fianakaviana akaiky atsy atokisako ao any. Fa ahoana arbaina reto mampary reto. Lasa alefako ny baina ny sary. Alefa ny sary. Tonga aloha de vao nahita ny ministra Michel.
Et la division, le parti présidentiel est gangréné par la division. Cela s'appelle Michel. Che non sa varine no. Fahina le ty io a. Ah, manao redynamisation zay. Hein? Redynamisation. Ahoana le ty? Ka ahoana le ty ianona tsy ato, ianona tsy ato. Misy député farafahakeliny. Mapara pur et dur. Na hoe sénateur. Mapara pur et dur. Zay tokony hoany amin'io faritra iny. Amin'ny ora redynamisation io mba tsy hanomako anarana. Fa adinareo saminareo eo zany. Adina vorotsiloza. Tsy ao amin'le sary. Tsy ao ngaly ty ianona, tsy ao. Tsy ao nga ianona, tsy ao. Za hoe, normal be le raha tsy ao zany satria manino aho zany manontany an'lahy zany. Tsy copy tsy copy. Ki nisy alina ty teo premier ministre fiala veto copy sa tsy copy a? Takizay tsy taty sanonay bôvo izy le ry. Maty aho izy le ry. Zany le ty rehefa tsy misaina aho. Nin'olona voajerena lavitra ny karatra tonga de hita. Jereny Michel spoileny. Le spoileny fotsiny le mapara de iny izy misy dépassena de misy doubleny ao. De misy atsony de misy tsy atsony. Tsy afaka manao ny ataony izy raha misy olona proche ny premier ministre eo satria poste an'le premier ministre ny ty viziana. Hitanareo amizay. Michel manenjika ny premier ministre. Premier ministre tsy haiko zay réaction amin'ny Michel. Mbola tsy hitako. Aorinan'izay reto miaraka amin'ny Michel. Député vehivavy ny vorotsiloza afy reto. Fosafosa olona fotsiny nataony. Mba tsy hamoaka an'izany eto. Satria za tsy te hiditra amizay satria manahirana lizy. Hitanareo ihany ny vorotsiloza samy vorotsiloza ny tafaraka. Resaka hafa le zavatra. Redynamisation. En fait, izy misy objectif hoe mety anao remaniement andray Antoandro Rajoelina. Alefako melo fa zako olona populaire ao anatin'le fika. Première erreur fondamentale qu'André Rajoelina risquerait de faire et de commettre, c'est de mettre Michel Premier ministre. Ça, je peux vous garantir. J'avais prévenu André Rajoelina pour le cas de Kouroutambi. Eo ny ifandraisantsika amin'ny anankiray faharoa. Fissuré. Fractionné. Si on peut dire. Fa niteneniko anao Andriamatoa Andry Rajoelina lasory Kouroutambi io. Hiteraka problema aminao io. Le rangahy de mody jokotsirika mody maty. Tsy fanaonay hoa ny mamoaka ny échange en matière de conversation satria de principe amin'ny mampanao gazety matianina de tsy azo atao zany raha ny lalàna européenne. Sauf an'le matora Valmanana no miteny amiko hoe avoay. Autoriseny aho mamoaka azy de avokako. Izy mananona an'ireny zany de araky le boy anankiray koa le mamely iny. Raha avoko ngamba ny capture natao momba ny resaka de ngamba izy misitrika any ambany latabatra hoe ay vitany tadio fa mpanao gazety matianina de ny archive amin'ny mandeha voalohany. Ninona soratan-drangah ao anatin'ny zavatra le fandrangah de ny archive amin'ny voalohany tonga de automatique be ny capture.
Ka nafafandrangahy iny rehefa avy eo tonga de efa capturé fa saingy zao ny mamoaka azy en public tsy azonay atao zay no mahatonga ny hoe des fois ne am'tony asa tony on souffre fa raha olona tsy mahatà-tena zany tsy mahatana tsy manana rigueur tsy manana souplesse d'esprit hoe matati-dola de isaky ny domin'olona de avoaka ny tia miresakitsika sindry tia miresakitsika zao tamin'ny andro namoaka an'le olo zay mbola tsy mpanao gazety heureusement misaotra an'Andriamanitra fa raha misaoty ny licence angambany tsy haiko manahirana zany ka rehefa attaquen'ny olona anao nefa le olona vao malomalo ny resaka taminao ny olona vao malomalo ny angavy anao eo rangava aza mba asiana aloha le anina fa tena mba eo miaraka eto malala raisiko vavolombelona ianao fa androany amy tenanao fa tsy tafy olonao io fa de no fiangavianao de ekeko zao le olona manenjika anao ataony tsy an'ny olona ny tiako atongavana de zao efa ela ny tenanao andro radio hoe esoro ajanony raha ikorotam-by no ataonao de idirana angano ianao j'ai de fortes présomptions fa rehefa natambatambatro sy nydiniako ny film mandeha de en interne zavatra mitranga eo zay ny dikan'le introduction hoe en temps normal on doit applaudir dans les faits normaux par rapport aux actions cela mérite une considération énorme c'est admirable c'est courageux fa izao tsika zany tsy afaka ny tadifa ny olona cartésien ny olona réalista dia tsy afaka mieno ny zavatra tsy hita maso ankoatran'Andriamanitra fa raha olombelona foana ny hoe mbola miteny tsy miala vany ny pirofo mitohaka amy tendany de tia mipirofo ragaha de miala tsiny tompoko aloha fa tsy afaky ny ino ny zavatra rehetra zay miseho miala tsiny am'zay za tsy miresaka ny colonel fa ny avant colonel ny resahako don colonel le parmi on était parmi adinonareo mpanara-baovao ty titeko ty adinonareo mpanara-baovao ary indrindrindrindra fa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina tena adininao tanteraka fa quelques jours avant ny le isamborana an'le rangahy iny eny tao amy birao any Andriamatoa korotam-by ny colonel tao amy birao ny korotam-by ny colonel azadino zay inona ny cause tao ary alohany ny atongavany tao amy birao ny korotam-by colonel tsy maintsy nisy resaka aloha hoe ho avy aminao mifankalala tsara ve le olonreo satria fankalany le olonreo satria ancien gendarme i colonel nisy ao nareo zany fa milazako azy zay manko manahirana koa zay satria il y a le fleuri front office il y a aussi le fleuri coulisse ary manavaka an'izay sarotra na izara
indraindray hoe ahoana ny fomba ilazako an'izany. Votre personnalité vahiny. On va dire européenne. Rehefa nahazo ny compte rendu ny tany zay nalehan'le rangahy iny tany, dia zao ny valiny hoe on est au courant de tout. On est au courant de tout. Ohatran'ny mba sarotra ihany kosa aloha zany hoe miala am'rajelona ary tsy afenina fa sendra amin'ny akodomirana ohatran'izany foana aho. Le hiala am'marika ara-varimanana ve diditra am'rajelona? Tam'izany aho tonga de nijoro. Non, non. Fantatro loatra rajelona tam'izany androany. Ary tsisy afaka mandany zany na Girivo na Emile Lavaza fa nijoro aho. Nanao volontaire aho nanampy hoe za hiaro ny fitondrana marika ara-varimanana fa tsy d'accord an'izany aho. Na de contre ary za contre ny ra-varimanana noho ny abus sy ny autoritarisme nataony tam'izany andro. Fa au moins za nahita hoe navita zavatra ty rangahy ty. Vita an'ty, vita an'ty, vita an'ty. Nisy zavatra vita zany. Fa raha ity aho fantatro loatra io. Efa tsy mifanaraka taty anio mijoro aho nanampy amin'ny marika ara-varimanana. Mbola velo Girivo iny. Mbola velo l'Emile Vaza. Azonareo anontanina zany, marina ve zany sa tsy marina? Nanao action ve Fleury Rakotomalala sa tsy? Tena nanao aho. Fa rehefa avy eo verina samy mifankahazo miresaka aty, de zavatra hafa am'izay mandeha. Am'izao fotoana zao tsika tonga eo akodomirana am'izay ndray koa. Miala amin'ny anti-rajelona ve de hiditra amin'ny korotam-by? Sao de mba tsy. Sao de mba ohatrany tena revy mantsina be zany e. Misy zavatra zany hoe fantarina zany hoe ahoana ny mode anao zany mpanao investigateur, mpanao investigation, azafady tompo. De tokony hafantatra hoe voalohany indrindra hoe zao zany le zavatra miseho, zao le zavatra ary bandekamako zay. Ancien ministre io no miteny tampoka hoe ole ty mode opératoire-ny alina mety ty zany. Io revue vao nahitan'io ao izy de zay mahatsara an'le manana hoe olona namana intelligent fa tsy olona n'importe qui. Tsy voatery hoe intellectuel fa intelligent. Tena marina leto zany saotra ny lava leto. Eo am'izay naveriko am'izay izy hoe tena mode opératoire-ny kapsily ty io aho. Tena tonga saina verina zéro am'izay aho, naveriko ny tantara. Totra rehefa ny eo natao miboron-dralahy leroa. Quelques jours après, ary ambaravaran'ny olona ny cocktail molotov. Aty amin'ny ilany ilay vehivavy manao soi-disant redynamisation. Ato amin'ny ilany ny anankiray manipule olona de mitire ficelle. De eo anao gaga zany hoe efa informé an'io andray matoa andro rajelona fa mandanga izy raha tsy informé.
satria zavatra tena napiaiky volana ana tsy napetra-panotanirana fa androany na omaly io vaovaovaly hoe mais je me demande il est dans son palais. Il est dans son palais, hein. Il a voulu, hein. Tous ces gardes du corps sont là. Les militaires, l'armée qui sont là, sont tous fouillés. Arrête, passe, rien si se parle. Garde du Coran, man, passe. Tu en me tout la femme, Mano. S'il est par parle. La Sayane, c'est quoi? C'est la Sayane, oui. Ouais, il faut avoir l'argent. Fa de tena misy inona ao. Saina lasa ihany aho hoe tapitapy koa aty Frantsa aty misy manao inona mitsangana parti politique parti mpanohana. Inona daholo ino dika zany? Sasany manao redynamisation. Le filoham-pirenena lasa manao gilet pare-balle. Zao a misy zavatra zany tena malasa saina koa anankiray. Manao analyse tsika, manao simulation tsika. Fomba filoham-pirenena koa mampiditra canal olona. Ary nefa taddio fa reny zavatra reny matetika mivadika am'le filoham-pirenena foana. Natao zay nampidina ny Pierrot Rajonarivelo sy Marc Ravalomanana. Efa nitantarako aminareo foana hoe Marc Ravalomanana tsy niexista raha tsy Ndiagy Razanamasy tompoko lahy no nitondra anazy, mibata anazy tany Avoloha. Anisan'izany ny tenanay ho nanao hoe io no maresy ny asany. Ary mbola anontania ny asan'Andriamandrato iny fa tsy naresy ny asana Marc Ravalomanana raha ny tena marina fa nisy alabato be lehibe nataonay tao. Fa mibaboka zany nisy alabato be dehibe nataonay tao mba hampandresy ny Marc Ravalomanana. Mbola velona ny asan'Andriamandrato iny mba miangavy anao tovolahy lazao marina. Ny asan'Andriamandrato no nandresy tam'izay élection zay. Fa tsy maintsy natao Marc Ravalomanana nandresy mba hanakanana ny fahatongavan'ny Pierrot Rajonarivelo eo amin'ny fitondrana. Zay tsy nifankahazo mihitsy tamin'ny fianakaviana filoran-tsiraka ny vadiny. On l'appelle de son surnom Peta. Madame adiniko ny anarany fifazatran'izay Peta zay de zay mahazatra mialatsiny tompoko ifonako le izy. Fanaon'ny filoham-pirenena zany rehefa misy zavatra tsy tiany ho fantatry le olona hoe izy manao an'io zavatra io, de misy olona teneniny hampanaoviny an'le zavatra. Misy tenin'nga colonel de ohatr'izao hoe efa niresaka taminao aho monsieur le président sénat de niampitson'iny anao de niteny tamiko hoe teneny colonel aza manaiky influencer ny Mamy Ravatomanga ny décision. Important be zay a. Colonel Patrick no niteny an'izay a. Hoe teneny colonel mantsy ny général Bomba zany. Zany hoe utilisena zany ampiasainy Andriamatoa Andry Rajoelina raha marina zay am'izay cas zay. Za koa mino fa misy mamarina an'izay no ny élément eo am-pelantanako à travers ny resaka sy ny karazany zay averiko ihany tsy azo avoaka aho fa tafiditra amin'izay mode opératoire zay Andriamatoa Andry Rajoelina hoe Peta ao avatam-badika aza manaiky influenceny zany.
Satria tsy sahiteny amin'ny mamiraha-vatomanga ajan'olo le tsioa. Ok'izay le polyclinique. Riko moa be lobe raha teo angambany. Tsika zany tsy malala hoe marina ve le fivoriana nampanatsony mamiraha-vatomanga an'ireto état-major militaire sa tsy. Fa important be le hoe niteneniko anao président sénat hoe zao ne zavatra mitranga de mitenin'ny filoha ianao de anao maraina niteny tamiko hoe teneny colonel faza manaiky impressionné ny diary. Dio le colonel zany am'izao fotoan'izao mihinany tady kiraro mihitsy tsisy samijoro manavitra azy de tafiditra canal daoly nyretraretra efa nitrango zany efa misy zany ary fomba fa ny olona manakaiky any Andry Rajoelina de mahafantatra an'izany zavatra fanao ny Andry Rajoelina zany ary ty Andry Rajoelina rery ny filoham-pirenena manao an'izany. Enao no ampidiriny canal de comme si c'était hoe tsy izy no nanao an'ilay tsy nampanao an'izany mihitsy a. Mialao mibraona anao io izy tonga any am'le olona ianao am'le zavatra le olona miteny hoe non tsy afaka manao siniana io anga ny filoham-pirenena mihitsy nefa niteny hoe oui ohatran'izao teo mba miblefy koa zany le olona hoe teo masoko mihitsy izy niantso anao. Non izy non satria inona ny antony vao mivoaka ny birao amin'ny filoham-pirenena ianao de efa atsony le olona an-tananao aza manao siniana iny de eo anatrehan'le olona ianao ianao ny lasa ratsy fizarino galabinao fotsiny. Zany hoe quelque chose zany ny simulation ataotsika na ny dessin ataotsika amin'ny zavatra miseho am'izao fotoan'izao dia efa fissuré fractionné efa tsisy tsony ny fifampitokisana ao anatin'ny fitondrana Andry Rajoelina io. Da zany anontaniny Andry Rajoelina de zao soloko arasoroko sady tsy élu akory Korotamby araky ny teneniko anao reo olona reny hoe ianao no mamafy an'ireo olona reo. Korotamby zany olona farak'izay malemy indrindra rehefa tsisy pouvoir asoratry ny afako ny garde du corps asorany avantage asoro tonga de démuni de tout de eo anao vahita hoe ary tena tsisy puissance tokoa tsy manana le heridika ntsony le olona fa zany tonga de miteny anao fa tonga de antitra ho azy iny fa zao tazona ary tazomy de ohatran'ny hoe mangarom-biby an-tavaka mamelona zana-baratra efa nisy olona niteny satria tsy niteny le olona mako le problème angarako eto malalany hoe quand les gens ils sont au pouvoir ils ne m'aiment pas ils n'apprécient pas ce que je dis rehefa tsy eo izy vao tonga zay tena marina leleko hitako fa nitsanga le kozonao io fa zao fa teneniko fa tsy namanao ahy io tsy namanao io opportunité anao amin'ny olona io mbola misisika ihany mbola misisika ihany zay koa anao andriamatoa Andry Rajoelina azadinonao fa vous représentez tu représentes jeune homme une bonne opportunité pour les gens qui sont autour de toi. Quels sont leurs apports respectifs, leurs rapports respectifs? Rien, c'est tout simplement, vous êtes le meilleur. Mettre ça, monsieur le président, tena mettre ça. Bon, il y a un jarres comme ça. Non. Ils agissent sous
Resaky tena hospice. Fa zay mihitsy ny tena marina. Rehefa mahavita zavatra kely dia abotsona amin'ny asiana karbonetra ngeda be. Ka mba hivadihan'ny zavatra, misy olona tokony hoe stop. Henoko zay. Fa autrement, raha mbola mijanona zany korotamby ao anatin'ny tapa-bolana, ao anatin'ny ray volana, dia mazava ho azy fa efa ianao mihitsy zany efa miady zany nareo ao anatiny ao. Ianao mihitsy manao hoe enjeo ty satria rehefa dinihana koa ny le resaka ivoly be sa ivohy be tsy haiko tsony. Fantatra ihany ny olona hoe iza ny bloqué an'iny. Noho ny resaka rétrocommission sy ny opportunité zay mety créé ao anatin'ilay izy. Fantatra ihany. Kanefa rehefa nandeha ny kozy, nandeha ny sony, totrany tsy hita tableau le bandy. Dia tamin'izay fotoan'izay nametra-panontaniana hoe lasenao sa nielanao pa le bandy. Fa misy divorce tokoa ve sa divorce indirect misy olona lasena manenjika? Tsy fantatro. Fa zavatra hita aloha dia ohatran'ny phénomène resaka sy tsiranana tamin'izany andro. Ny zavatra misy eo. Zany koa aloha miala tsiny fa hoe miala aminao dia andeha hibomba hikapsily. Miala tsiny tsisy dakoro amin'izany. Le izy mahirana be. Ho antsika mpanaraka, tokony nataoko émission privée ny émission androany fa raha ohatra nareo zany mba afaka manampy ny fandarana dia ampio ireo olona fa tsy matiatiko nareo. Ho avy amin'ny fotoana ilazako ny vaovao tsara aminareo tsiray na roa fa aleo hitambatra dia amin'izay fotoan'izay nareo fiera tsara hoe ay kosa tena mba milay le revy mahafinaritra ny zavatra ataontsika miaraka. Satria zavatra tena teneniko anareo raha tsy misy anareo ty fandarana ity tsy velona. Tena lazaiko anareo zany zao fotsiny teneniko anareo. Eo jereo jiro be reo. Io jiro be ray io jiro be faharoa io jiro be fahatelo eto ny ordinateur mandeha YouTube io zany hoe tena tsy somasoma na jiro fotsiny ara. Ny jiro zany aty andafy tena angamba tsy inonareo angamba raha lazaiko hoe zao na zao. Tena an-tsitrapo, an-kafaliana tena lalina ary isaorana aminareo mialoha ampio ny fandaratsika. Bon, amaka fanontanianareo ho avy ny Roland Garros. Makasitraka anao avako. Ilay mpamoaka nataon'ny colonel Patrick ve azonareo anaovana fanadihadiana io efa navoakako teo mba maniry an'io zay Andriamatoa Fleury misaotra tompoko. Le nouveau leader ne viendra ni du pouvoir ni de l'opposition. Madagascar Karamé zany olona misaina. Bonsoir à toi. Leroux Balita, ta position Leroux a été toujours ambiguë. C'est normal parce que ça, si je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Et le Fleury, Back-Office. Ah, Corinne Puculas, tu vas bien? Ah, là, c'est une autre personne. C'est un autre personnage. Ok. Ah, ils en donnent ni atome ni. Bon. Ifanao velomity tsika fa ny atao amin'ny Facebook tsy hitako le commentaire fa dia misaotra anareo be dia be. Ay manontany anareo inona zao no mety lazain'ny président. Ino moa no lazainao fa
tsy justifieny langelangeany rehetrarehetra de laza izy fa hoe nany any velana raha fakaritra matoky anahy tsara fa jereo tsara hitanareo tsara ny arana hitsika iny faux complètement faux business nandehanany Emmanuel Macron tany ahafahan'ny EDF miditra sy miverina pénétrer ao anatin'ny marché ana resaka hoe distribution électrique et pourquoi pas eau potable aussi bientôt amin'ny resaka marché ny Madagasikara dikan'izany raha tonga any Madagasikara tonga any amin'ina toerana anankiray ianao inégocier tsy miteny zavatra on parle pas des sujets qui fâchent donc tsy maintsy dokatokafana tsara ianao lambolambona tsara au sens du poil angambany raha izay no itenena anazy ka raha izay no entin'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe atout sy capital important de zao teneniko anazy hoe apetrao amin'ny kely hoe fa inona ny antony andraisan'ny frantsay ny opposition raha ohatra tena anaty-kisany zato isan-jato ianao satria araky ny teneniko teo hoe tsy maintsy pour le cas de Madagascar qui est dans une situation explosive et à tout moment tsy fantatra hoe am'izao na am'izao ohatra ny volcan'ny iza le any Espagne tsy fantatra fa fantatra fotsiny hoe hipoaka de zay no mahatonga ny hoe tsika olona vision pragmatique tsika tsy maintsy raisina ireo opposition reo tsy maintsy enono reo atraiza mieridrefy non maridrefy ahafahana mandrefy hoe atraiza ny situation fa de là adira hoe matoky any Andry Rajoelina roanjato isan-jato ny fitondrana frantsay keneny zamanofy zay fa ny zavatra marina de zao hoe vao maîtrisen'ny fitondrana frantsay entiny amin'ny sangany sy amin'ny orony Andriamatoa Andry Rajoelina karaha vao mitapitapy de vita amin'ny momba aminy zay ny marina donc anjaratsika no malala sy mandinika ny zavatra rehetra sotra betsaka fa tena tsara mihitsy ny nanaovanao ny fanehoana ho an'ny rehetra ny fandaharana an'io satria ampitombo ny mpanaraka ny vaovao sotra Adrian Msleff any Allemagne angambo zany olo zany bonjour maromaro ny fandaharana ho an'ny rehetra toan'io tony an'io sotra betsaka toko fa de tena manome tsy hoe courage fa fahazotona le tsy mampaninona koa ny hoe misy kritika ihany koa fa au moins mba zavatra mitombona tena raisitsika tanandroa mihitsy fa zay zany ny olatsika hoa afaka mandefa message MP nareo afaka manoratra mandraso alefaka atao amin'ny YouTube ny numéro koa de mba hitanareo koa voilà vous avez tout maintenant de afaka manoratra nareo hoe bon zao nanaovanareo azy fa tena tsy afenina fa mila ny fandaharatsika ary mila n'izany tsika arak'izay tratra satria tsy afenina tsika koa mba mandray anjara am'izay mety hetsika any Madagasikara veloma tokoa mandra-peona sambo tahin'Andriamanitra